Coucou les loulous, tonga soa indray. Misy an'ity fanontaniana ity manitsikitsika anahy dia mba manantena valiny amintsika rehetra. Nisy zavatra anankitelo izay mantsy nahazo anahy tranga, tsy dia tena hoe grave be fa mba nahatonga saina kely anahy dia hoe ndao aloha ifampizarantsika. Voalohany aloha ataontsika hoe roa herinandro izay niantsena tao anatina magazay somary ngezangeza kely izay dia misy caisse eo dia misy milahatra. Dia za zany milahatra anankidimy ny zavatra nividiko. Nisy rangahy tonga avy any nilahatra tao aorianako anankiroa ny zavatra nividiany dia hoy izy za mantsy anazy hoe mandehana anao eo alohako fa ny anao vitsy fa ianao ve dia hiandry anahy eo. Dia ohatrany vandravandra izay izy dia lasa izy nandeha. Dia niresaka tamina ramatoa izay eritreretiko hoe vadiny dia nijery anahy ilay ramatoa dia nangarika be avy eo. Dia gaga be aloha. Tamin'ny ataontsika hoe herinandro lasa indray zay mandeha eny an-dalana dia eny amin'ny trottoir dia somary teritery ilay izy satria misy tomobile zany eto. Dia nisy ramatoa indray fa ny ana tampoka bebe entana izy dia za somary nakasisiny hoe andehanany dia tonga dia nifohany tamin'ilay entana sady niteny izy hoe allo zany andeha rehefa tsy andeha ianao izy fa ianao ohatrany mianahana be zany. Dia tonga saina ihany indray koa. Dia avy eo ataontsika hoe 3 andro izay niditra tao anatina taxi be anankiray dia nisy olona isa roa telo ohatrany tafijery anazy zay dia hoy izy hoe salama daholo eo. Dia niaraka nijery anahy amin'izay ndray taxi be dia nivandravandra anahy. Dia izay ilay fanontaniana hoe efa tsy manana ny toerantsony ve zany ilay fihetsika kely ataontsika amin'ny fiainana andavanandro mba manome lanja ilay hoe fihavanana malagasy sy ilay hoe fifampitsinjovana amin'izao 2024 sy 2025 izao fa hoe samy manao izay tiany fotsiny dia samy manao izay saim-patany dia samy manao ny fiainana eny. Dia izay ilay fanontaniana dia mba valeo ao anaty commentaire ao dia mba hitantarao zavatra hafahafa kely mba mahatonga saina ohatran'izany koa dia mba resahantsika e.